MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulciano ni vaovao. Manomboka ary sesindray ato ato ny diany andry rajoelina any ivelany. Ny firenena nefa nambara fa nafeny fepetra ka miditra tao anatin'ny fahavoazam-pirenena na ny sinistre national. Ankilan'izay, inona no mety vokatr' izany ho an'ny firenena malagasy? Miady amin'ny mpandobary ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha mitaky ny anoloana ny masovonivondrona Europeanina monina sy miasa eto amintsika. Taoriany nanaovany fitakiana amin'ny fangaraharaana amin'ireo volany mena izy ireo anamboaran-dalana sy ny tokony ampiarana ireo rekomandasion momba ny fifidianana raha ny faneho-kevitra ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Bemas sy Thierry. Nalefa nody indray ny kandida Roussi François rehefa nosamborana taon'Osy Belleville omaly. Tsy fantatra mazava ny antony ny fisamborana raha ny fanazavana nomeny. Toetra nalomorona efa nisy teto Madagasikara zany saingy mbola very ny mpitondra amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny MTS Roland Ratsiraka raha naneho ny hefiny mikasika izany. Maro ny vahaolana sy fanatsarana afaka atao ahafahana mamany olana ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano eto Madagasikara raha manam-piniavana hamany olana tokoa ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny teknisianina naneho ny hefiny. Ny herinaratra izay tsy tokony olana raha teo ny fahaiza-mitantana sy ny paikady matipaika nentiny ny fanjakana. Any ivelany, nametraka ireo mpikambana andrafitra ny gouvernementany vaovao ny filoha Senegalais. Efa tafapetraka ihany koa ny Prime Ministre ary miisa 520 ireo ministra andrafitra izany ny gouvernementa izany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantrano amin'izao alina izao. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ary manasanao anaraka izanatra amin'ny farany tahaka ny mahazatra dia ny matoa an-dahatsoratra avy hatrany dia nisy tantarantsika ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity. Manomboka ary sesy atoato ny diany Andry Rajoelina any ivelany ny firenena nefa izay nambara fa nafeno ny fepetra ka niditra anatin'ny fahavoazam-pirenena na ny sinistre national. Ankilan'izay inona no mety vokatry izany ho an'ny firenena malagasy arahoary ny matoa an-dahatsoratra. Any Kigali, renivohitry Rwanda nanomboka omaly Andry Rajoelina mivady sy ireo delegasionna miaraka aminy. Fa malina ny fanasan'ny filoha Paul Kagame, anatrika ny fahatsiarovana ny 70 taona niady an-trano tao an-toerana no antony. Ankoatrin'ny ao Rwanda, efa fantatra ihany koa ny dia manaraka ataon'ny Andry Rajoelina izay sesisesy saingy tsy misy filazana ofisialy amin'ny vahoaka malagasy ny antony ao anatin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena izao. Raha ny loharanom-baovao azo dia hiazo any Maroka ihany koa izy ary hiazo any La Frantsa aorian'izay. Fanontaniana mipetraka avy hatrany manoloana izany ny hoe inona no antondia amin'ireo firenena ireo raha ohatra ka i Madagasikara izay nambara fa miditra amin'ny fahavoazam-pirenena na ny sinistre national araka ny tapaka atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo. Izany hoe tafiditra anaty fahoriana sy fijaliana tanteraka noho ny voka-dratsy nateraky ny rivo-doza farany teo ny malagasy saingy ny mpitondra mivoaka any ivelany mitety firenena vahiny. Inona marina no atao amin'ireo firenena ireo? Sa ve lany hevitra ka andeha haka hevitra na conseil amin'ny mahateratany ny frantsay azy? Ankilan'izay, mafana ny toedra ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka, ny fanesorana ny filohan'andrim-panjakana ary indrindra ny fangatahana anoloana ny masovoan'ny vondrona Europeanina. Raha iona sy resaka amin'ny mpitondra ireo firenena ho tsidian'ireo, inona no azo antenaina aorian'izay? Satria ny diplomaty no masovoan'ny mpamaty vola iraisam-pirenena mialohan'ny andraisan'ireo filoham-pirenena ho tsidiana fanapa-kevitra. Fanampin'izay, mitohy ary miseho amin'ny endriny maro ihany koa ny fanaovana atonjay amin'ireo kandida vonina ijoro hitondra fanovana ary tsy miray antoko amin'ny fitondrana. Aseho amin'ny endrika maro toy ny famila filana amin'ny famoahana ireo atao tantaratasy ilaina avy amin'ny sampandraharaha-panjakana, ny tsindry sy ny raha matahory isan-karazany miatra amin'ireo tsy miankina sy ny antoko politika hafa
toy ny zavanitranga ataonosy be omaly, teo ihany koa ny zavanitranga tamin'ny be ny tanàna ao Diego. Raha iverenana io andro Rwanda io, filoha vita fanovana goavana i Paul Kagame ary navita nanarina ny fireneny izay efa tao anaty fahampotehana tanteraka. Navita nampiray sy nampiombona ihany koa i Paul Kagame. Ka moa ve hitantaratra amin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara zany rehetra izany? Ny mifanohitra amin'izay fampiraisana izay aza no hita satria raha tsy ilaza fa tsy ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, nampisaraka ny malagasy ny fahitana fa misy ireo andehan'olona tambatambazina amin'ny shorts sy koveta na t-shirt, nefa ny malagasy sasany tazanimpotsiny kanefa samy malagasy zao. Nisy ihany koa karazan'olona nomena varam-patana ka ny sasany nailika. Fanampin'izay, nampitambatra ny malagasy ve i Rajoelina raha toka ny safidy aka sy zaka zoam-pirenena frantsay? Zavatra tsy azo eritreretina mantsiny hoe i Paul Kagame izay nampitambatra ny mpiray tanindrazana aminy kanefa naka zoam-pirenena frantsay na zoam-pirenena anglisy ohatra. Vita ny mpitondra malagasy ve ny nanarina ny firenena raha toka 5 taona nitondran'izay no atao tombana? Aiza ho aiza ny fahasahiranany malagasy 5 taona lasa zay, ary aiza ho aiza 5 taona aty aoriana. Navita nampiavana ny samy malagasy ve any Rajoelina ka voavaly sy noraisiny avokoa ireny antso natao ho an'ny fampiavana-pirenena ireny. Iza ny tsy efa nanao antso avy momba izany teto amintsika, ary iza ny samy laza fa noraisina sy nohainoana. Manandanja amin'ny mahampitondra nefa ny fisokafana amin'ny hafa sy ny fifanomezan-tanana ampivoarana ny firenena. Zava-dehibe ny fampifindronana ny samy malagasy ialana amin'izao fanitrana mahazo any Madagasikara izao. De isy antenaina ve hatreto raha io dian'ny Andry Rajoelina any ivelany io sy ireo firenena voalaza fa hotsidian'ireo? Maro amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana no mahatsapa ny fahasahiranany ny vahoaka malagasy mitovy aminy ka tonga manoto tanana sy nanampy azy ireo araka izay kely eo ampelantanany sy ny fahaizana ananany. Tsy voatery hoe hilatsaka ho fidiana akory ireny olona ireny fa tosika ny fitiavana ireo mpiray tanindrazan'ny Kaiton Andriatsilava. Ao anatin'ny fametrahana ny atao tantaratasy ilatsana ho fidinina solombavambahoaka isika izay farana ny alatsinainy ho avy izao. Mametra-panontaniana ny maro amin'ny malagasy fa hoe ilatsaka ve Irakoto, ilatsaka ve Irabe izay nanao soa sy nanampy ny fiarahamonina sy ireo sahirana atizay fa tsy tahaka ireo olona sasany. Rehefa ho avy ny fifidianana vao mahafantatra sy mody mijery ny fahorian'ny mpiarabelona. Maro amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana no niroso tamin'ny fanaovana asa soa no ny fahitana sy ny fahatsapana ny fahoriana mianjaty amin'ny mpiray tanindrazana taminy. Mahatsapa satria efa niaina fijaliana sy fahoriana izy ireo, no tahin'ilay tsy toavy indrindra, no tantanany tamin'ny sandriny mahery ka nambinina tamin'izay lalana nombany. Mby eo an-tsaina izy ireo mandrakariva ilay fomba fiteny manao hoe na tsara faniry eny an-jaridaina aza ny voninkazo de tsy mahay manadiny ny lohasazy eny aviny. Izay fomba fijery zay no nananan'ireo tsara sitrapo mijery sy mitsinjo ny mpiray tanindrazana aminy. Tsy manana eritreritra ilatsaka solombavambahoaka izy ireny, saingy manampy hatrany ny malagasy iray raha aminy. Tsy mikatsaka tombotsoa manokana izy ireny ka ny fanampiana omeny to karazana fiatsarambelatsy toy ny an'ny sasany fa tena manao asa soa mizara zay kely eo ampelantanana. Misy karazany maro ireo mpanao asa soa ireo, na olon-tsotra mila ravinahitra any ivelany, na fikambanana, na antoko-pinoana, na amin'ny anaran'ny fianakaviana sy ny maro hafa. Endrika iray nahitana ny fanampiana teo amin'ny samy malagasy ihany koa ny fahavoazana tany avaratry ny nosy ireny. Ohatra amin'izany ny tao Ambilobe. Ka noho ny fifanomezan-tanana tamin'ny gasy samy gasy, ary raha niantso ny namana tany Ambilobe, sambatra izahay izy tsy le fahavoazan'le cyclone fa le toe-tsaina nanana an'ireo vahoaka reo rehefa nisy iny cyclone iny. Tsy ny fampijerena hoe iza ity na iza zatsy, fa samby nampiaritrano zay tafita taty ambadiky ny renirano zay ny tombo. Fanampiana mivantana ireo ary fanampiana azo tsapaitanana. Fa nisy ihany koa ny fanampiana sy ny fanavotana ny mpiray tanindrazana tamin'ny fomba hafa. Raha tsy ilaza fa tsy ny nataon'ny vondron'ny kandida mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Manampy ny malagasy izy ireo satria nitaky fanovana teo amin'ny fitantanana ny firenena, nitaky ny fampiarana ny lalàna ka tsy hisy intsony ny tsy maty manota, nitaky ny fametrahana ny tena demokrasia. Ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ilay hoe na aina kalesona tamin'ny tantara ka rehefa nanao fitakiana dia fitakiana ny lamina, tsy nisy famonoana teo amin'ny samy malagasy, na teo aza ny hery famoretana nataon'ny mpitandro filaminana.
Zava-nisy atr'izay matsy tsy maintsy faty olona, raha mandrika sy ady an-trano no nisy raha niseho ny fitakiana tahaka ireny. Nijoro ny vondron'ny kandida sy ireo maro anisa resy lahatra nanotrona azy ireo ary niezaka hiala tamin'izay fifandonana teo amin'ny samy mpiray tanindrazana izay. Fanampiana lehibe ho an'ny malagasy sy ny firenena iray manontolo izany satria nanova ny tantara, nanova ny fomba fijery ary nanome ohatra tsara ho an'ny mpiray tanindrazana. Vokany, ireny ny arahan'ny rehetra nahita ireny, tsy nisy ny raha mandrika. Azo ny fandresena satria tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny fitopolo isan-jaton'ny malagasy. Mbola mitohy anefa izany tolona sy fanampiana izany fa amin'ny endriny hafa amin'izao fotoana. Endrika iray amin'izany ohatra ny fanentanana ny olom-pirenena, ahisy safidy izay olona tena isolo vava azy ka tsy ho voafitaky ny fanampiana kely etsy sy eroa. Eo ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena andray andraikitra ka hanara-maso hatramin'ny farany ny safidiny, indrindra amin'izao fifidianana manakaiky vahoaka hatrehina izao. Tsy miova kosa ny tanjona dia ny firosoana amin'ny fanovana. Ialana amin'izao fanaovana tantely afa-drakotra ny aram-pirenena izao, fanaovana kely tsy mba mamindro, fantrana lalina, iaina ny vahoaka malagasy sy ny maro hafa. Fa miady amin'ny mpandobary ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana raha mitaky ny hanoloana ny mahasoavon'ny vondrona Eoropeanina monina sy miasa eto Madagasikara ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Bemas Thierry androany. Ny mahasoavon'ny vondrona Eoropeanina izay tsy hivina fa nitaky ny fangaraharaana mikasika ireo vola nomena izy ireo hanamboaran-dalana sy ny tokony hampiarana ireo rekomandasion momba ny fifidianana. Henri Florian. Hisy fiantraikan'ny goavana eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika ny Madagasikara sy amin'ireo famatsim-bola izay tokony ho azo ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny fangatahany fitondram-panjakana ny amin'ny anesorana any Isabelle Delattre mahasoavo ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara. Raha ny nambarany mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Bemas Thierry tamin'ity androany ity. Manao tao fahatany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary tsy mijery intsony ny mahasoa ny vahoaka malagasy. Ka ny fanesorana an'iny ambassadorny Union Européenne iny dia miteraka olana lehibe amin'ny famatsina rabola satria ny Union Européenne moa fantatsika fa izy ny tena mpamatsy vola betsaka eto Madagasikara, ireo foto-drafitrasa betsaka eto Madagasikara izay ahina ho isy fiantraikany lehibe de lehibe manoloana ny lafiny ara-ekonomika na ny fiaraha-miasa eto Madagasikara. Eo koa ny lafiny ara-diplomatika zany hoe ho betsaka ireo ataontsika hoe ny mpamatsy vola ohatra, ireo mpiara-nombo antoka izay misalasala ny asa eto Madagasikara satria mahatsapa ireo fa mety misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny tsara ny zavatra misy eto Madagasikara ka mahatonga ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara-nombo antoka izay mety isalasala ny ampiasa vola eto Madagasikara manoloana iny décision izay noraisy ny fanjakana amin'ny fanoloana ny ambassadrice ny Union Européenne izay monina sy miasa eto Madagasikara iny zany. Ie matetika rehefa manao karazana fanambarana ireny vondrona iraisam-pirenena indrindraindrindra ny Union Européenne dia efa misy resaka efa nataony izy ireo samby vondrona miasa eto Madagasikara satria tsy afaka miteny amin'ny anarany iny ambassadrice ny Union Européenne fa tsy maintsy misy fampiresahana amin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky eto Madagasikara zany. Na mafisiny ihany koa fa tsy mipetraka intsony mahatanitandalana ny Madagasikara. Teo anatrehan'ny fanesorana any Razanamasoa Christine tsy ho solavim-bahoaka intsony sy ny nanalana tsy ololona intsony ny Razafy fa Hermanana. Anjakan'ny dediny Besandry eo amin'ny lafiny ara-politika ihany koa ireo rafi-pitsarana mahefa indrindra fa ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lala-panorenana. Anisany nanetra tokoa ny mpanao politika na ny société civile eto Madagasikara na ny communauté internationale koa ny maromarona indrindra ny fanesorana ny filohan'ny Assemblée nationale eto Madagasikara zany hoe androm-panjakana izay maventy sy matanjaka eto Madagasikara izay mety ahitana vokany lehibe tokoa iny fanesorana an'ny Christine Razanamasoa satria misy fiantraikany satria atoatsika hanao fifidianana députation zany hoe mety misy fiantraikany lehibe satria misy ireo mouvance izay mbola miaraka eo amin'ny filohan'ny Assemblée nationale, misy koa ireo mouvance izay efa niala ao anatin'izay ka miendrika ny ataontsika hoe ny fiendriky ny fifidianana députation amin'ny volana may eo no endrikendrika ny zavatra misy ankehitriny satria mety isy ny endrikendrika ara-politika vaovao zany hoe kisarisary politika vaovao indray no iseho eto Madagasikara manoloana ny fanesorana ny Christine izay tsy eo amin'ny toerana ary zay dia
manamarika koa ankehitriny fa mbola marefurefo ny demokrasia eto Madagasikara satria tsy tao anatin'ny fenitra ataontsika hoe ara-dalàna ny fanesorana ny Kristina fa saika nalaina ankamehana ny fanesorana ny Assemblée nationale ka hoahina ny fisian'ireny hiteraka karazana kisarisary politika araka ny resako teo amin'ny fifidianany députation manaraka zany ny fanesorana ny présidente ny Assemblée nationale zany. Raha ny nambarany ity manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ity hatrany fa tsy mandehandeha ho azy ny fanambarany diplomaty iny izay marina fa tsy firenena iray no nisy lon-tena fa vondrona firenena mahatratra 720 ny vondrona européenne no isan'ny mpiara-mombonantoka arabarotra ary toekarena voalohany amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa samihafa va tsy ny ireo vola ny endrika isehoany dia toa ampitoviana lanja amin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena rehefa tsy levony ny mpitondra ny zavatra nambarany sy ny fanatsikafona ny tsy mety dia nosokajena ho mpanakorotana ny tenany. Eto indray izany diplomaty no manerikiry ny fitondrana ka trongosiny iala eto hanao ahoana araka izany no akony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tontolon'ny fifidianana hafana manova ny tantaram-pirenena sy afaka mitondra fanantenana vaovao ny fiainam-bahoaka ny fifidianana sombavam-bahoaka ho avy raha toa tsy manaiky ho rebirebe ny fizarana eto sy roa ny sambatan'olona raha ny fanehoan-kevitra ny mpamakafaka fiainam-pirenena Danira Kotoson androany mitaky firaisan-kina lehibe avy amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izany raha ny fanazavana. Henri Florian Atrany no mitatitra ny makasika izay. Roa andro tsy ataperany fepitoana fandrotsahany antotan-taratasy firotsako fidina ho an'ireo izay hifaninana amin'ny fifidianana sombavam-bahoaka ny Madagasikara. Manao itoy vakana amin'izao fotoana izao ny fametrahana izany antotan-taratasy izany eny amin'ireo ovaiky isaky ny distrika manerana ny nosy. Araka ny hita hatreto tsy ho maro toy ny mahazatra ny isan'ireo kandida hifaninana ary zara raha isy kandida 5 farafabetsany isaky ny distrika iray. Ho an'ireo mpamakafaka fiainam-pirenena ahafahana manova zavatra lehibe manoloana ny tsy fitezam-pitantanana eto amin'ny firenena ity fifidianana sombavam-bahoaka ity ka tokony ahakaresany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na teo aza ny fanazarany mpitondra fanjakana ny kitolotolotra isaky ny misy fifidianana tahaka izao. Ka amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ho avy ny fifidianana be ny tanàna ny zavatra sombavam-bahoaka aloha voalohany moa be ny tanàna faharoa tena tokony hanova zavatra io zavatra io tena tokony hitondra fanantenana vaovao io amin'ny zavatra misy kanefa ny akabetsahantsika efa milavo lefina ny akabetsahantsika efa azo atao hoe nampianarina fomba ratsy nampianarina fitondram-panjakana fomba ratsy ny indrindra le hoe mahazo t-shirt mahazo akanjo zany hoe tsy manana tsafidy zany fa hoe rehefa tonga ny fifidianana dia tsy le fanovana ny ao anatin'ny toe-tsaina fa le hoe aiza le cadeau aiza le vola aiza le fanomezana izy indray no azam-bakaina amin'ny reto kandida reto izay sisany ao anatin'ny toe-tsaina fa tena hoe toe-tsaina tokony andeha hanova nefa nitadidio tsara fa ao anatina firenena demokratika io no tena sotoavina voalohany indrindra fifidianana safidy ahafahana manova zavatra satria araka ny anakan'izany solomba tadidio fa manana ndraikitra anankitelo ny solombavam-bahoaka misolo ny vavam-vahoaka izy nresaka lalàna ary manara-maso ny mpanatanteraka raha nanana maso mpanatanteraka marina avy ny solombavam-bahoaka antsika efa misy zato mahery tao amin'ny anteny miram-pirenena tsy nisy mety nisy fiovana teto tompona ndraikitra tanteraka mihitsy akoatra ny fitondram-panjakana izay mpanatanteraka ny zavatra avoakany sy ny tapaka ny solombavam-bahoaka tompona ndraikitra tsara mihitsy ny solombavam-bahoaka amin'ny fahantrana misy eto amin'ny firenena. Mitaky firaisan-kinan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny ahafahana manova izany tantaram-pirenena izany amin'ny alalan'ity fifidianana sombavam-bahoaka ity. Mila fandraisana ndraikitra lehibe ihany koa izany raha tena mipetraka izany firaisan-kina izany. Tokony mandray ndraikitra foana ny vahoaka malagasy tsirairay avy raha vao hoe manana kara-panondro anao anisany ndraikitra voalohany indrindra ny fandehanana mijery aloha ny anaranao anatin'ny lisy mpifidianana satria iny dia efa isan'ny fandraisana ndraikitra koa amin'ny adidy rehetrarehetra eny amin'ny fokotany eny amin'ny commune eny amin'ny distrika misy anao avy satria tsisy afa-tsy fandraisana ndraikitra izay foana ka misy ny afaka mety hanova zavatra raha ohatra ka eo le firaisan-kina satria mila firaisan-kina koa zany zavatra rehetra misy mazava be hoe vato ray ve dia mba ho aiza ohatran'izay foana manko matetika ny hitanao na tany amin'ny kilalao zany any amin'ny kilalaon-jaza fa ny firaisan-kina ihany no ahafahana manova zavatra ka raha ohatra ka tena hitany any amina fokotany anankiray na hitany amin'ny commune anankiray ny fahaizana amin'ny rahina ary miaraka amin'ny fanoro satria mila fampianatra
mila mahitsitsika mifampiteny hoe tsy mety kosa efa hitantsika iny olona iny fa sala am'izao iny efa candidat-mpanjakana karaha mbola iny ihany no ataon'zareo de ny zavatra iso eo hotoa anaikinaiky foana ohatrany nataony nisy rehetrarehetra hatramin'izay nandritra ny 5 taona tsy mba navita nanasa azy hoe tsy mety zavatra ty memafy ny fiainanay ny lalana any aminay me simba jereo ny route nationale simba za zavatra rehetrarehetra zany ka zay zavatra zay no ahafahantsika zay fomba fanabeazana sy ny fifampiresahana ary ny firaisankina zay no ahafahany tsika mandroso raha ny hita manao zay hoafany azahoana ny maro anisany eo anivony antokony mpitondra fanjakana mba tsy hahavoazongozana ny Andry Rajoelina amin'ny toerany amin'ny fametrahan'ireo olo-baovao maro samihafa ifaninana amin'izany fifidianana sy bavomboaka izany na eo aza izany sahiran-tsaina atran'izy ireo amin'izao fotoana izao raha toka efa leo tanteraka ny loko volomboasary ny ankamaroany ny malagasy ary mieritreritra ny ametraka ny maro anisa ireo solavaom-boaka avy amin'ny fanoherana eny Tsimbazaza. Nalefa nodindray ny candidat Rose François rehefa nosamborina tao Nosy Elvila Omaly tsy fantatra mazava ny antony fisamborana azy raha ny fanazavana nomeny toe-tsaina lomorina efa nisy teto Madagasikara izany saingy mbola veriny izao fitondrana izao hatrany ho ny filohan'ny MTS Rollo Ratsiraka raha naneho ny heviny mikasika izany fanadihadiana entiny Gaëtan Andriatsilavo. Niova tampoka ny zavanitranga tao Nosy ny atoandro teo nalefa nody iverina amin'ny fianakaviana indray ny candidat solombavam-bahoaka Rose François na François Labanane rehefa nosamborina tao reny ny fandrotsahan'ny antota taratasy Omaly Ariva voalaza tamin'izany fa hoentina aty Antananarivo aty amin'ny Paka izy fisamborana izay tsy misy antony mazava atreto hitantsika jiaby ny zavatra nandalo Omaly rehefa voa dépose ny candidature dia nisy amin'izay ny fanamboarana tsy hay nino antony fa tsy alefa any Antananarivo zegny amin'ny Paka any Antananarivo fa avô ny vadika eo ihany fa tsy alefa koa fa amin'ny fotoana manaraka zegny ny andehanana any zegny ny zava-misy eto dia misaotratsika vahoaka jiaby navy nangotro amin'ny raha tsy rary ny nandalo tamin'ny tenako za moa nagnanaovandrozy fa mijazy eo matoky fa ny fihetsika izay nasehonareo jiaby io olo araiky atsika ke mankasitrika amintsika jiaby navy nangotro ny tamin'ny raha nandalo. Raha ny loharanom-baovao azo no safidina ho lisitra voalohany atolotry ny antokony fitondrana ao Nosy izy ka nanaiky ka ty aorina rehefa nivoaka ny lisitra lasa lisitra faharoa izy ka tsy nanaiky izany ary nilatsaka amin'ny maha-kandida mahaleo tena azy toe-tsaina lomorina efa nisy teto amin'ny firenena io averin'ny fitondrana amin'izao fotoana io hoy ny filohan'ny MTS manoloana izany tranga izany ka tsy ekena fomba fihetsika sy fomba fiasa zay efa diso lalagna ary tsy mahomby ary nindrandrindra tsy magnara-dalagna ary tsy azo ekegna efa toe-tsaigna lomorina efa nisy teto Madagasikara zany mbola veriny ty fitondragna ty ihany zay toe-tsaigna lomorina fanenjegna olona jiaby zay tsy azo ekegna zany ary tsy maintsy toerana zay indrindra mahatonga anay mijoro satria ny hoavintsika manjombona fa tsy mazava ohatra ny teneniko teo ty masoandro ty dia natao ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ho ataon'izao tontolo zao fa tsy natao ho an'ny fitondragna monja magnino ny anjara masoandro ho an'ny fitondragna ihany magnino reto tanoa reto tsy manana anjara masoandro satria coincé ny fitondragna coincé le toe-tsaigna manjaka lomorina eto amin'ny tany sy firenena tsy azo ekegna tsy maintsy toera porofo manambara ity tranga ao Nosy ity fa manao zay hoafa ny ahafahana mahazo ny maro anisa ny antokony fitondrana porofo manambara ihany koa fa misy ny faniliana ireo zay te hirotsaka ho fidina ny ainga avy any amin'ny fampiakarana ho avo efatra eny ny caution tsy maintsy alohan'ny candidat. Naneho ny fahavononany tanteraka ireo candidat natolotry ny kolektif ny Malagasy ao amin'ny boriboritany fahadimy izay nanatitra ny antota taratasy filatsahana kofidiana Omaly efa ela no niomana ary vony izahay hitondra ny tena feon'ny vahoaka hoy izy ireo fanampalazavana. Ela satria mila jerena amin'ny pitsopitsony tsirairay aby mihitsy reo antota taratasy ary mahafinaritra aloha tahaka izany ary izay no zava-dehibe raha ohatra ka hoe hatrany amin'ny fifidianana sy ny famoahana voaka-piko fifidianana no jerena amin'ny pitsopitsony tahaka ny fijerena tato dia ohatra ny tahaka ny mahavelom-bolo ny amin'ny fahavononana matoa mijoro dia vonona zany ary matoa vonona
de tsy vonina ny rotsaka fa vonina ny hibata fandresena. Eto zany a dia misaotra sahady nireo lay olo-pirenena maro be aty am-boriboritany fahadimy fa tsy atao am-boriboritany fahadimy ihany fa naizanaiza manerana amin'ny Madagasikara zay ny antsoantso efa elany amin'ny hoe tokony miroso lalindalina kokoa ianareo mifandraisana andraikitra dia mankasitraka azy ireny dia mankasitraka ihany koa ary misaotra ny eo anivony collectif des candidats ny collectifany malagasy zay atao hoe tena nametraka zany fahatokisana dia mankasitraka ny anivony Tokanjo Marasy Rivo-Bavao izay rehefa natao ny adevitra mojerena dia hoe mifanandrify ny fikasana tsara ho an'ilay firenena zany dia nandrotsaka sy nanoana anay mirala ao anatin'izao fiatrehana fifidiana solombavam-bahoaka izao. Lafombaovao afaka indray maro ny olana sy fanatsarana afaka atao hamana ny olana ny fahatapahan-jiro sy fahatapahan-drano eto Madagasikara raha manam-piniavana hamany olana tokoa ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny teknisianina Rananio Nievany ny herinaratra izay tsy tokony olana raha toa ny fahaiza-mitantana sy ny pekady nety ny fanjakana fanadihadiana. Ankoatra ny tsy fahaiza-mitantana, isan'ny olana goavana mahatonga ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano eto amintsika ihany koa ny tsy fijerena ny lafiny ara-teknika toy ny fanteran'ireo foto-drafitrasa izay efa olana teto hatramin'izay saingy tsy nisy niraharaha hoy ny teknisianina Rananio Nievany. Ny toetra iray izay tsy tokony ho tonga amin'izao misy azy izao raha tokana anampiniavana hamay izay olan'ny orinasa jirama izay ny mpitondra ankehitriny. Tena problème ny fitaovana efa antitra loatra le fitaovantsika reny zavatra reny mila fanaraha-maso reny eo zao dia ity verina kely ny jirama hoe manana ny atao hoe logistika izy ireo nisy maintenance mandehandeha hitantsika isan'andro isan'andro reny mitondra 4x4 reny tena manao ny asany ve izy reny normal be raha misy fahatapahan-jiro satria antony ao le problème ny fitaovana ao koa ny problème ny olona zay mety ho mpiasa ny jirama mihitsy ny mahatonga ny olana satria ny antony be loatra le kolokolo mety fanaovan'ny mpanjifa tsotra sy ny jirama io koa na ny orinasa ary amin'ny kolokolo goavana dia mitranga le délestage satria ny antony ny rano ohatra zao tsy ampy amidy ny rano satria nahoana le fantsony efa kely tsy ampy iainan'ny olona zany le rano problème mara teknika daholo zany toy izay koa ny jiro tsika nge tao anatin'izay fotoana maro nisangana ny jirama zay firy ny isamponina ro tsika firy ny isamponina ny fitaovana tamin'izany nge tsy tokony hifanaraka amin'ny fitaovana amin'izao intsony donc zany raha ohatra ka ny olana jerena amin'io mifatapahan'ny délestage mbola ny fahanterana ihany no mahatonga an'izany fa tsy hoe akory hoe ny atao hoe tsy maharaka matetika ma tsy olana apetraka ny jirama foana excuse moa zany mazava ho azy le hoe tsy ampy ny rotsakorana dia mienany ty herin-jiro tsy ampy ny rotsakorana dia mienany le herin-drano reny zavatra reny zany mila raha maso aloha voalohany indrindra fa raha tsy zay tsy vaha mihitsy olana io raha amiko manokana. Manoloan'izany tsy voatery hitady famatsiam-bola avy any ivelany vao afaka miroso amin'izay famahana ny olana herinaratra izay isika eto Madagasikara ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. I Madagasikara izay manana akora fototra maro azo trandrany saingy ny olana dia tsy taitra amin'izany ny fitondram-panjakana. Ohatra fotsiny hoe tsika anie zao miresaka foana momba ny énergie hydraulique tsy io foana anie ny azotsika resahany raha tsy diso angamba mivoayana kely anie tamin'ny manomboka 2019 nge fanjakana atao ohatra nazo famatsim-bola ohatra ny volaby zay tsy anonona sifra hoe anangana énergie solaire tsika raha tsy diso faritra 20 ary izay nefa hoe efa vita dia mbola misy hoe fito andalam-panamboarana misy koa ny énergie hydraulique atao hoe misy any atsy-mbo manam-bola moa dia hoe misy an'izao 105 mégawatt anga izay to hoe vao foronina amiko manokana zany zavatra zany azo tanterahana tsy fantako na efa vita na tsy efa vita fa anisan'ny vahaolana tokony raisin'ny fanjakana amin'izany zao raha efa nitsangany ireo tsy fantako na efa nisy na tsy efa nisy aloha raha efa nitsangany ireo ny vahaolana anie tsy voatery hoe hitady problème foana tsika hitady famatsiam-bola tsika nivelana anatanteraka ny fanampianatsika mikasika ny jirama na ny volam-panjakana no avoaka foana ho an'ny jirama fa tokony hiezaka anao famoronana azy tsika hisitona an'ireo mpandraraha tsika satria ny akora fototra ngenanantsika momba ny atao hoe namorona mpanao solaire tsika zao raha efa mividy ny fanjakana tamin'izany fotoana zany nge afaka mamorona anie ny mpandraraha ny mpandraraha nge tsy havita anangana hoe mpanao solaire misy atokantrano anie milana izy io fa tsy voatery hoe ny commune ray milan'io daholo ny mpandraraha afaka mba mitodika kely makany indray zany hoe dia misarika an'ireo mpandraraha reo mba mitodika indray makany amin'ny énergie aloha satria io zavatra tsy sarotra misy manampaizana maro eto averiko foana
misy mpianatra ny université eto mipetrapotsiny ireo rehefa vita fianarana maninona raha ireo ny avondro n'ireo mpandraraha miaraka amin'ny fanjakana dia ireo no misahana momba ny hoe ahoana ny fomba hikarakarahantsika nyity energie eto amintsika ity a raha ny zava-misy ankehitriny tsy mahagaga hohatra ny fanehoan-kevitra raha tonga amin'izao fahatapahan-jiro sy rano matetika izao ny firenena antony manjaka ny kolikoly noho ny tsy fahaiza mitantan'ireo tompon'andraikitra tsy tantaratra ihany koa ny pekady entiny mpitondra hamany olona ny fahatapahan-jiro io dia lafim-baovao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao antsy anay ity mialohany hidirana amin'ny tapany faharoa dia asaina ianao isy tao anatin'ny dokafoy ndahoary iza daholo ny mpankafy tarika reko fampisehoana ny alahady 7 avril amin'ny teloratolakandro ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra tapakila azonao jifainao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny botika masinina rehetra manomboka amin'ny R1,00 ka hatramin'ny 5,000 sy R4,00 reko ny alahady 7 avril amin'ny teloratolakandro ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra sponsor Telma. Répète en mon cœur. Debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany ny fampahalalam-baovao manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anton-javatra miisa 7 no sakana tsy mampiroborobo ny orinasa eto Madagasikara araka ny OCE na ny enquête sur la conjoncture économique navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara ho an'ny 3 volana fa efatra ny taona 2022 hatreto tsy misy vahaolana tolotry ny fanjakana malon'izany raha ny fanazavany ireo mpandraraha ny lahy Jean Efson. Mitana ny laharana voalohany amin'ny tsy fampiroboroboana ny orinasa eto Madagasikara ny tsy fahatombombana ny toe-karena izay efa mahatratratra ny amin'ny 40 isanjato eto an-toerana. Manaraka azy ny délestage izay efa mahatratra 20 isanjato ho ireo orinasa araka ny ECU na ny enquête sur la conjoncture économique navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara ho an'ny 3 volana faefatra ny taona 2022. Resaka délestage dia tena misy fiantraikany tokoa ny orinasa ohatranay indrindra hoe orinasa madinika ohatranay fiantraikany ratsy izay no misongadina amin'ny délestage. Misy mifatiantoka satria raha zavatra tokony ataonao hoe ndray andro ohatra lasa indroa andro anao na ndray andro mahery anao vao mafita an'ilay zavatra tokony enjehanao. Mahagaga mihitsy fa ohatran'ny miakatra kely foana isam-bolana na tsy mandeha elaela raha ny jiro dia hoe raha misy fatapahana matetika raha ny jiro dia misy fiakaran kely foana le facture. Rehefa hoe ho tapaka ny jiro dia mametaka fisy kely amin'ny poteau hoe tapaka ny jiro eto ananina manomboka amin'izao ka hatramin'izao ka iangaviana ny mpanjifa mba hevitra izany tony tsy tapaka nefa amin'izao fotoana tsy misy fa satria zareo anapahana ny jiro dia tapahana na firy na andro na atoandro na isan'andro zay tiany anapahana azy.
Miisa 7 ny sakany ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa eto Madagasikara. Isan'izany ny tsy fahatombanany ny ara-tsosialy sy ara-politika izay mahatratratra any amin'ny 150 isan-jato. Manaraka izany ny sehatra tsy ara-dalàna izay mahatratratra any amin'ny 720 isan-jato. Aorian'izay ny tsy fahatombanany ny lalana sy ireo fotodrafitrasa manodidina ny fitanterana ary mamarana azy ny tsy fahampiny ny atsinaty eto amin'ny firenena. Izy aloha zao tena mamolana orinasa majinika satria zao le jiro tapaka, le asa tsy mandeha ara-potoana nefa en plus ny facture-ny jirama miakatra midangana be mihitsy dia eo zany no somary hoe misy olana kely amin'ilay izy. Amin'izao fotoana aloha zao dia efa tsisy zavatra mora intsony e. Fa tenenay moa zany zao dia efa hoe tenenina fotsiny tompony hoe aleo nareo miaraka mividy vy aminay na ohatr'izany fa efa tsy laitra iainana intsony zany amin'izao vidim-by vidina masokariana rehetrarehetra mihitsy zany e. Ho fanampin'ireo dia fantatra fa sakana ho an'ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika ny tsy fandriam-pahalemana, olana ihany koa ny tsy fandoavana ny volan'ireo mpandrarà. Ny fahatarany ny fandoavana ny tato-kevitra, ny tsy fahitana olona mahefa ny asa takiana, ny tsy fahampiny ny erim-pamokarana ary ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Farandiam-potika avokoa ny ankamaroan'ny laram-pirenena eto amintsika ka miatraika amin'ny tontolon'ny fitanterana sy ny fandrarana. Sahirana sy tafalatsaka anaty fantrana lalina amin'izao fotoana ny vahoaka malagasy no ny tsy fisian'ny politika mazava avy amin'ny fitondram-panjakana. Hita taratra izany amin'ny fiainana andavanandron'ny mponina raha ny fanadihadiana natao. Nila Janefson. Tsy misy azo antenaina amin'izao fitondrana izao raha ny fanazavana ireo olom-pirenena. Fitaka ihany koa fa hoy izy ireo ny fampanantenana nataon'izao fitondrana izao. Raha ampitahana tamin'ny taona 2024 ny tasitra nataon'ny banky iraisam-pirenena nivoaka ny alakamisy 20 febroary 2024 lasa teo. Mahatratra 570 isan-jato ny malagasy no tafalatsaka ambanin'ny tampahatrana nasionaly izay mitentina 537 faingo $120 isan'olona isan-taona. Raha koa azo dia ohatrany hoe raha fahalalako an'ilay zany le vahoaka malagasy efa mahantra dia le eo amin'ny fitondram-panjakana mbola tsy fantatra hoe ahoana ny tena fipetrany, ny olona mahantra daholo tsy fantatra hoe ino ny tena izy. Aloha hita hoe tena sarotsarotra no tamin'izany satria za zao efa mba niaina elaela ihany zany teo miteraka teo amin'ny 570 teo angamba niteraka dia tsapako tsara mihitsy nanomboka tamin'ny 2010-2015 zany hitako mafimafy mihitsy fa ny après an'izay zany efa mba hitako hoe mba tany ariana zany 2000 ohatr'izany fa zao tena hitako hoe na mitady vola renao tena na mikarama renao zany zao dia tsy masehaka ny zavatra iainana mihitsy hoe raha alina ny hitanao androany tsy misy dika nefa mitady an'izay mafy zay ny tena maro. Aloha zao re mpianakaviana mahatsapa fa tena mesarotra tsy arakaraky ny tamin'ny fampanantenana natao zany le izy dia vao mainka mihemitra ary mesahirana le vahoaka malagasy. Tokony mba jerevany mpitondra fanjakana zany PPAN vahoaka io zany raha tokony hoe tena hoe mijery ny fahasairana vahoaka io dia ino tokony jerevany akaiky indrindra. Mbola ho ela vao afaka raha olona izao zavatra iainantsika izao tena mbola ho ela mihitsy. Resaka fitantanana ara-politika no fitondrana moa mitoetsaitsika koa mila ovaina dia miova ny mandrositsika ny mpitondra ihany no mitondrany io. Mbola tena ambany ny tany fahantrana any ambanivohitra izay mahatratratra any amin'ny 770 isan-jato raha toka mitombo be ny fahantrana an-tanan-dehibe izay miakatra hatrany amin'ny 220 isan-jato. Ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe sy ny aretina COVID-19, ny fahalafosan'ny vidin'ny sakafo, ny loza voajanahary no tena antony io hoy ny banky iraisam-pirenena izay mbola ampiny ny tsy fisian'ny asa. Fapotika tsy misy azo raisina avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo lalana na regionaly izany na nasionaly mampifandray distrika maro manerana ny Madagasikara. Isan'izany ohatra ny lalam-pirenena mampifandray ny vavantenina amin'ireo distrika manodidina azy sy ny lalana mampifandray any Ambatondrazaka, Imery Mandroso, Fanadihadiana.
Ankoatra ny fampotehany lalam-pirenena faharoa, isa lalam-pirenena mampikaikaiky ny mpampiasa lalana ihany koa amin'izao fotoana, ireo lalam-pirenena mampifandray ny vavantenina amin'ireo distrika manodidina azy, tonga tany atoerana ny fitaovana ary nolazaina fa hanomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa amby 20 izay mampifandray ny Fenoarivo Atsinanana hatrany Anjambe, 5 kilometatra vitsy anatreto noho ny kitihana ho ireo mponina ny toerana. Raha ny lalana vavantenina Antsikafo vavantenina amin'ny R22 20 kilometra tamin'ny olo taloha hadiny raiky avaketo andeha Antsikafo. Amin'izao vaninandro 3 lera mahery zay vao tonga vavantenina Antsikafo. Toraky izany koa ny Anjambe R22 bis. Anjambe vavantenina 70 kilometra. Raha nataony lalambe zany simba satria 72 koa nataony entreprise SNTP. Am'izao fotoana izy raha nizahagny vognamboatra am'izao eo amin'ny 8 kilometra ngamba agnatiny raha nataony tontally agnatiny zany 70 kilometra. Tegna hita fa sahirana zay vavateny. Tonga am'ilay fiteniny ato hoe magnano hoe manankarena veta. Ankoatra ny vavantenina, mampanano-tsarotra ihany koa amin'izao fotoana ny lalana mampitohy any Ambatondrazaka Imerina Mandroso noho izy potika tanteraka, feno lavadavaka ho ireo mpampiasa lalana ao amin'ny faritra loatra Mangoro. Nefa misy hoe mararina misy dimaiky ma zany dia tsy maintsy mandeha ny lanjalanja aloha miala an'ilay lalany ratsy. Dia zay vao any alohaloha zay vao mandeha tomobile. Tamin'ity toana tena iny nanao azy. Fanjarana tsy mikarakara mihitsy amin'ilay lalana dia zay le manana tomobile mangady ananjy dia ny problème aminanjy indray lazain'ny olona fa zay no mangady. Hoe le mpiasa lalana mangady ananjy. Nefa zay manavotra vahoaka. Telo andro nanomboka tamin'ilay dia pakariva io tompoko dia fa ty na tracteur tsy nasintona io. Atao afindra amina fiara hafa satria tsy afaka mihitsy le tôbila hoe tokony hitondra anazy raha ohatra hoe hiakatra any amin'ny hopitalina Ambato ohatra. Ty lalana ty zany efa fa elaela izy ty nefa nanomboka février zao izy tery tatsiny tariny nefa ratsy dia nitohitohy ny orana dia naisimba ny hitatra ihany le lavaka le izy. Efa andro mahery zao iny efa fa teto foana io camion io. Zay efa tena niezaka nanalany mihitsy ny sarikina tracteur fa tena tsy afaka tsiny. Mbola mitady hevitra zao zay amin'izao analana anazy. Tsahivana sakana iray tsy afahan'ireo tantsaha mamoaka vokatra fa ihany koa mahatonga ny vidim-bokatra toy ny legioma sy vary ho lafo eny an-tsena io faratsiny ny lalam-pirenena io. Dia maresaka irasam-pirenena iny ihany koa tokolasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity. Ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.